atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Hoy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiaviko, aza fena ahy ny salovantavanao. Ankafaliagna amin'izao natratrarantsika ny alahady faharoa amin'ny karemy agnatin'ny taona bizao no iarabagna tsika jiaby isan-tokantragno tsiraikaraiky izay mbola mazoto magnaraka tsy tapaka anetion-japeon'ny radio fagniry ity. Andeha hagnovo ny vatsimpagnahy izay zaraigny amintsika amin'ny alalan'izao onjapeon'ny radio fagniry izao atsika amin'ny alalan'ny fitandrignesagna ireo hafatra toroteny izay ataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ary anday hitandregny ny tenin'Andriamanitra izay sakafo ivelomantsika avoka kristianigny isan'andro isan'andro indrindra fa ny amin'ny isana lahady andron'ny tompo tataka izao. Ke misy ny lohahevitra izay naroson'ny fiangonana mba hodinintsika amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao dia ny hoe omeo izay angatahin'Andriamanitra. Anday dinintsika tokoa io lohahevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesagna zegny fampianaragna toroteny nataon'ny ray aman-drenitsika archevêque izegny. Ka ny vakiteny masigny voalohany aroson'ny fiangonana ho antsika amin'ity andro iniany ity dia boky Jenezy ao amin'ny toko 12 andininy voalohany katramin'ny andininy 20. Sorona nataon'ny Abrahama patriarka. Tamin'izany andro izany Andriamanitra nizahatoetra any Abrahama ka nanao taminy hoe, ry Abrahamo, ary hoy izy, inty aho. Dia hoy Andriamanitra, ento ny zanakao ilay lahy tokanao ilay tianao dia Isahaka, ka mankanesa agny amin'ny tany Moria, ary rehefa mby agny atero izy ho sorogno-doragna eo amboniny anankiray amin'ny tendrombohitra atoroko anao. Noho tonga teo amin'ny fitoeragna natorin'Andriamanitra azy izy, dia naoriny Abrahama teo ny tempoly, dia naninjitra ny tanany Abrahama ka nandray ny antsy hamonoagna ny zanany. Tamin'izay ny antso tagnindagnitry ny anjelin'ny tompo nanao hoe, ry Abrahama, ry Abrahama o. Hoy ny navaliny, inty aho. Dia hoy ny anjely, aza manainga ny tananao hamely ny zaza, ary aza manininina azy akory, fa efa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, sady tsy nanday ianao fa nahafoy ny zanakao ilay lahy tokanao ho ahy.
ary nanompo masy Abrahama ka nahita ondralahy anankiray teo ivohony voasaringotry ny kahihitrala tamin'ny tandrony dia lasa i Abrahama naka ilay ondralahy ka io no nateriny usurogno-doragna usolon'ny zanany. Ary ny anjelin'ny tompo niantsoany Abrahama fanondroany tagny an-dagnitry ka nanao hoe efa nianiana tamin'ny tenako aho hoy ny tompo noho ianao nanao izany sy tsy nanda fa nahafoy ny zanakao ilay lahatokanao ho ahy dia anisoanao aho hahamaro ny taranakao tahaka ny kintagna eny an-dagnitry sy ny fasika eny amoron-dranomasiny ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony. Amin'ny taranakao no agnasoavako ny firenena ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Izany ary ny tenin'ny tompo hisaoragna ny Andriamanitra. Vakiteny masigny faharoa taratasiny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma ao amin'ny toko fahavalo andeny faraiky amin'ny telopolo tapany faharoa ka faranagna amin'ny andeniny faha efatra amby telopolo. Andriamanitra tsy nandala ny tena zanany. Ry kristianina havana, raha Andriamanitra no mombantsika, iza no hahatohitra atsika. Izy tsy nandala ny tena zanany fa nahafoy azy ho antsika rehetra, ke ahoana no tsy hanomezany antsika ny zavatra rehetra koa miaraka aminy. Iza no hiampanga izay voafidin'Andriamanitra. Andriamanitra no magnamarigny azy ke zovy no agnameloko. Moa i Kristy va ilay efa maty fa nitsanganko velogno sy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izany ary ny tenin'ny tompo hisaoragna ny Andriamanitra. Masisi maheri teny mamelogno anay karazana mpitiavagne. Masisi maheri teny mamelogno anay karazana mpitiavagne. Teninao tompo
masigny sy mahery teny mamelogno anay karazana mpitiavagny teny masigny sy mahery nampisy ny raja teny fitiavagna tonga nofo karazana mpitiavagny teny fitiavagna tonga nofo miaranonigny taminay mba hanafotany ampanota karazana mpitiavagny evanjely masigny nosoroatany masinda marika ao amin'ny toko fahasivy andeny voalohany katramin'ny andeniny fahasivy. Ity no zanako malalako indrindra. Tamin'izany andro izany nalainy Jesosy i Piera sy Jakoba ary i Joany ke nentiny nitokagna tagny tampon'ny tendrombohitra avo anankiray dia niova tarehy teo agnatrehany izy. Tonga nanjelanjelatra sady fotsy ohatra ny oram-panala ny fitafiany ke tsy misy mpanasa lamba mahadio ny lamba toy izany ety ambony tany. Ary niseho tamin'izy ireo i Elia sy Moizy sady niresaka tamin'ny Jesosy dia niteny Piera ka nanao tamin'ny Jesosy hoe Rabio, mahafinaritra ny mitoetra aty. Ao ka anao le telo izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'ny Moizy ary ny iray ho an'ny Elia. Fa tsy fantany izay nolazainy satria raiky tahotra loatra izy ireo. Tamin'izay dia nisy rahona nanarona azy ary nisy feo avy tao amin'io rahona io nanao hoe ity no zanako malalako indrindra, henoy izy. Niaraka tamin'izay dia nijerijery manodidina izy ireo nefa tsy nahita olona intsony fa i Jesosy irery sisa teo aminy. No nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo dia norarany tsy lazalaza amin'olona ny zavatra voahitany mandra-pitsanganany zanak'olona ho velogno. Dia notanany tao ampony izany zavatra izany sady nifampakasaina izy ny amin'izay hevitra izany hoe mitsanganko velogno. Izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo dera ny hoanao ry Kristy. Ry kristianina havana amin'izao alady faharoa ny karemy dia teny eglizy ary ho sapasika sahady fa raha miara mitoetra amin'ny Jesosy sika ary itoeran'i Jesosy ny fiainantsika dia asehony amintsika ary amin'ny alalan'ny vakiteny telo fa indrindra ny evanjely misy vokany tokoa ny fiainantsika ary miova ho tsara izany fiainantsika zany ary mamirapiratra aza araky ny voalazany evanjely ny an'ity. Ry kristianina havana aoka ho fantatra sika ary fa Andriamanitra dia nilahatra nandaharany atsika hatramin'ny voalohany dia asoa atsara sika ka ireo nofidiny Jesosy i Piera, i Jakoba ary Joany hiaraka aminy any an-tampon-tendrombohitra avo anankiray ka nanehony an'izay voninahiny zay dia tiany koa ary ho sapasika fa raha miaraka aminy tokoa isika dia ho soa ho tsara ny fiainantsika eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana aoka ary na dia mafy ny ady atrehana na dia mila okivy ary sika eo amin'ny dia alea dia nitanjona dia izay araky ny lazaisika raha mitoetra ao amin'ny Jesosy tokoa isika
de iova ny fiainantsika ary de ho feno hafaliantsika amirapiratra tokoa izay fiainantsika izay ary de zay ny misterin'ny paka fandalovana miala amin'ny fiainana tsy zarizary ka miditra amin'ny fiainam-baovao mahazanaka asika ka izay no ambaran'ny fiovana tare tany tendrombohitra zay tandindo ny fisanganako velona amin'ny maty raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotany asika dia miara mitsangana aminy koa ao amin'ny voninahiny ka io voninahiny io no nasehony tamin'ireo mpianany satria olombelona tokoa isika mety ho reraka eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary mira ovizana ihany koa eo amin'ny fiainantsika zay amin'ny diasika sy amin'ny ady atresika fantatry ny Jesoa ny toetra n'ireo mpianatra fantatra ny Jesoa ny toetra sika ka noentiny ary i Pierre i Jacob ary Joany isika hitokana miaraka aminy ary niara-ny vavaka izy zay ny fototra manambara ny fiombonantsika aminy manambara fa mitoetra miaraka aminy tokoa isika ka rehefa nivavaka ary izy ireo de niova tare teo aminy i Jesoa ary de tonga nanjelanjelatra sady fosy ohatra ny ora-panala ny fitafiny araka ny voalazan'ny evanjely tsy misy mpanasa lamba madio lamba toy izany hoe niova tanteraka ny endrika hitan'ireo mpianatra ary de zay no miandry isika raha mitoetra miaraka amintsika ka inona ary ny tokony atao ny tenin'Andriamanitra tamin'io fotoana io no lalana ombatsika ary tsy maintsy izay ihany koa no tsy maintsy atao sika raha tena iova marina isika zany hoe paka raha tisika ho paka marina izao paka 24 izao dia inona no atao itiany zanako malalako indrindra eno izy amin'ny alalan'ny fiainontsika any Jesoa no ahafahantsika miombona aminy koa ka aokary anararotra an'izao paka izao sika andray ny sakramenta efa indrindra ny sakramenta ny fampihavanana hitondra sika amin'ny sakramenta ny Eukaristia ka miombona tanteraka amin'ny Jesoa isika ka mihaino ny teniny mihaino ny afatra ampianariny antsika ka iova tokoa ary ny fiainantsika amin'izany ka na de eo aza ny ady atrehana araka ny voalazasika teo na eo aza ny dia mety mandreraka dia anampy asika ny fiainonsika ny tenin'Andriamanitra ny fiainonsika ny Jesoa sy fandresasika azy eo amin'ny fiainantsika ary dia izay ihany koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama raha isika sara manatanteraka mihaino tsara io vakiteny voalohany io ary raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa isika ensika ny tantarany Abrahama eo fantatra sika Abrahama sy Isaka zany fantatra sika fa mafy ny anjoa any Abrahama satria nasaina hanao sorona ny zanany izy kanefa no amarinina i Abrahama ka sy famononany Isaka no tanteraka fa sodrano mitafotafo satria raha mihaino Jesoa sika mihaino ny tenin'Andriamanitra ary indrindra raha anatanteraka azy de Andriamanitra no anasoa sika io le lazaisika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika Andriamanitra anao ny asa sika ka izay koa no afatra hoentin'ny masindaha-Paoly amintsika ao amin'ny vakiteny faharoa raha Andriamanitra aza mahafoy ny zanany ho antsika dia ahonariny sy hanomezana antsika ny zavatra rehetra raha miaraka aminy raha mitoetra amintsika ka izay no mampamokatra ny fiainantsika ry Jesoa tompo aokary mba hay anararotra an'izao tokoa izahay ametraka ny fiainanay ao aminao hitoetra ao aminao izahay ary raha mitoetra ao aminay koa ianao ka ny fonay diovinao amirapiratra tahaka ny fiovana tare tany tendrombohitra dia efa mizotra makany amin'ny paka izahay ka
sy atahotra na de eo aza ny zavatra manahirana. Ary araka ny averinay matetika ry Jesosy tompo dia manana modely, nanoloranao modely izahay ary dia isoranay anao izany de sy iza fa Lucien Botovasoa ka engane izahay koa na de eo ny fanenjena eseroa na de misy koa aza zavatra mety mampatahotra anay eo amin'ny fiainanay, atoky anao izahay, iaino anao izahay, ary indrindra tahaka an'ireo apôstôly telolahy ivavaka ary ampiakaro ny fonay mba hiakatra ambonimbony koatrany ka sy rehefarehefa amin'ny tany ny fisainanay, fa indrindra amin'izao ezaka ataonay amin'ny fiomanana amin'ny paka izao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.